vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra ny vaovao. Inery bijerejana tonga eto amin'ny fotoana ny famezona lesika amin'ity alina ity anarano indray ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madeve koa miarabao ny tokantrano any ary izay mbola tafiaraka aminay amin'izay alina izao ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany erisika diditra amin'ireo andindim-baovao izay entina aminao amin'ity alina ity manomboka izao dia isahana ihany koa ny sampan-draharaha mikasika ny cybercriminalité ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona etsy tsary lalàna nahazo vana tokoa ny fampisehoana sary mamofady amin'ny alalan'ny internet izay mitarika fanararotana aranofo sy fanolanana atao amin'ny zaza tsy ampitaona ka izany no isany ananganana ity sampan-draharaha ity onivon'ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona. Osokafanao amin'ny sampan'ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona ny sampan-draharaha iny mikasika ny cybercriminalité. Ny ankizy tsy ampitaona mantsy no anisan'ny antraikan'ny eloka atao amin'ny alalan'ireny tambanjotra serasera ireny raha ny fanazavana ny meny ny tetsan'ny police de mœurs et de la protection des mineurs androany. Maro tokoa ankehitriny ireo eloka samihafa atao amin'ny alalan'ireny tambanjotra serasera ireny. Efa mihamahazo vahana ny fampisehoana sary mamofady amin'ny alalan'ny internet ankehitriny raha ny fanazavana ny meny avy amin'ny mpitandro filaminana hatrany. Ireny no mitarika fanararaotana ranofo sy fanolanana atao amin'ny zaza tsy ampitaona. Eto amin'ny nivon'ny police de mœurs et protection des mineurs atoato zao dia isy ny création ny atao hoe division anankiray izay efa andalana zany ny procédure rehetrarehetra mahakasika an'izay resaka cybercriminalité. Ny zavatra misy manko amin'izao fotoana izao dia tena exposé amina danger zanakitsika indrindrandrindra amin'ity resaka Facebook. Marina fa hoe tsara ny progrès tsika tsy afaka hanakana ny progrès ny teknolojia fa be da be ireny zavatra ireny misy fiantraikany be da be eo amin'ny zanakitsika dia izay zavatra izay zany no hoforonina atoato ao anatin'ny police de mœurs et protection des mineurs ary efa andalana zany ny fanatanterahana izay. Mitondra fanazavana mikasika ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona na ny police de mœurs et de la protection des mineurs ihany koa izy ireo androany. Rehefa zavatra rehetrarehetra ka mahakasika mineur na mineur nanao eloko io na mineur hiarany herisetra io dia miandraikitra an'izay daholo ny police de mœurs et protection des mineurs. Nanamarika moa ny avy ao amin'ny PMPM fa mandeha tsara ary azo antsoina amin'ny laharana maitso 720 izy ireo.